Ankafaliana hatrany tompo kilasy tompovavy ny jidiana ny tokantrano amin'izao takariva ny talata faharoa ny volana febroary izao. Ansaina-pitiavana renao anjoy hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovontsika amin'ity androany ity. Tontolo politika avy hatrany RD isan-tarana ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Fantatra avokoa ireo senatera 320 andrafitra ny antenemeran-doolona voalohany ao amin'ity repoblika fahaefatra ity. Omaly alina no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo senatera 120 izay notendreny ny filoham-pirenena. Ndao aroarantsika ny sary. Ahitana vehivavy enina mpanao politika avy amin'ny HVM, MDM, UNDD, MFM, mpikambana roa anatin'ny gouvernement Antananarivo, ministra sy senatera teo aloha, mpandrarara toe-karena, mpanao gazety ary teknisianina ny senatera 120 notendreny ny filoham-pirenena omaly. Toy izao manaraka izao ny anaran'ny senatera notendreny ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Razavitombo Albena Eliza, ministry ny kolotsaina tamin'ny andron'ny tetezamita. Rasamuel Brigitte, ministry ny kolotsaina Amperinasa. Rasoanaivo Angeline, Razafy Maleo Lantso Julia, Ravoninaitry ny Arivo Mbande Janine Gabriel, Via Céline Marie Yolande, ny général Reovesevo, Ratalata Georges avy amin'ny antoko HVM, Rakoto Vaza Olivier, secrétaire général ny antoko MFM, colonel Botomanovatsara, ministry ny asa vaventy tamin'ny andron'ny tetezamita. Rajobson Ouela Tsuari, Rakoto Zavy Jean Martin, filohan'ny fikambanana mpanjara solika no sady filohan'ny antenemeram-varotra eto Antananarivo. Raparsan Luc, Randriamalala-Rion, François Xavier, Rakoto Senzo Andriambola, talen'ny fanoratana sy famoahana ao midi Madagascar. Rakoto Manana Honoré, Paelalana no sady efa filohan'ny antenemeran-doolona tamin'ny fitondrana Didier Ratsiraka. Abdirasoul Mohamed Mourad, mpampianatra toe-karena eny amin'ny université eny Katso. Dr Rakoto Joel Marie Joseph. Rajonarivelo Pierrot, ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny fitondrana tetezamita. Amad, ministry ny jony sy harenan-dranomasina amin'izao fotoan'izao. Bettina Bruno, ministra teo aloha rehefa senatera teo aloha ihany koa. Tsy anisan'ny nanolotra anarana ho senatera tendren'ny filoham-pirenena nantoko politika 5 ao anatin'ny Armada, tsy nisy ihany koa ny avy amin'ny antoko 10 ny senatera 120 no tendren'ny filoham-pirenena.